maro ny tramonoboka ny robatin'ny cyclone nandaliny satria tegna mafy dia mafy loatra izy igny ka mbola toen'izegny foana isy vaovao mampalinakinika tsaikaraiky no foloka vity satria nilatsahany toly nandritrin'izay andro ratsy izy. Salamintsika rehetra minao fa mety efa samy mahita zavavao miteny-pako za daholo eka amintsika zay resaky zay tena hoe maninana satria hoe andreo fa manan-karena teny isika malagasy ka ilana tsy misady raha toa ka mety hoe tsy mifanaraka amin'ny tomantsasika le izy mety hoe misy diso kely tsy mahafaty hatreko hoe fanimbazivana ny tenitsika le izy fa fianarana fitiavana indrindrandrindra ka makasitraka atsika rehetra sady ary indrindrandrindra ho an'ireo zay andray azy amin'ny fomba fijeriniavo ravoravo ny aigny avako aby salama vatagna tsy marary zagnaharitsy ny ratsy zegny ke mbola afaka mitraotro amintsika jiaby ny anytoy agnanaovako lafaka andiaho agnarantsika manomboka amboloany ka hatramin'ny farany ke antsika tsy hidiabobogny raha maro zegny drakidrako mampotaka tonga de vavany anombohatsika ny vaovany anytoy di makasika ny tsy fandriam-palemagna misy amin'ny tanàgnantsika mandrihandriranantsy ny vahoaka tibatry ny hasampana fiagna taon'ny jiolahy indrindra ny mpagnano cache-point sy ny managna grossiste amin'ny andro akiliony atsika bitsibitsiky ny hantamakola zegny regny ny atao azy indria manao akory moasika rehetra sarakaraiky any atokantrano any zao androny fotoagna ifampitambovoaka de itarigna ny tegnanay ampitany zay niaby koa magnasa sika sarakaraiky moa agnaraka hatagny amin'ny farany any nizay ifampitambovoao zay kan taon di mambondropolo sorio moa zay ka mbola salavitra nizay fety zay dia nizay festival nalaza efa herinandro nizay le ora teo koa moa zany sosofagna iaby sady mpiafiavagana ka de nizotra soa ampilamegnana zay fety festival piasa leo zay magnano mbola tsara tsika jiaby tsirakiraky any atokantrano any ny tegnako no Elisa mpanovotro vaovao ny any jeudi ty folakandra 12 febroary 2024 kany agnatomboatsika izy ny vaovao mahakasiky ny toetrandro ratsy na ny cyclone maro ny tramonoboka ny robatin'ny cyclone nandaliny satria tegna mafy dia mafy loatra izy igny ka mbola toen'izegny foana isy vaovao mampalinakinika tsaikaraiky no foloka vity satria nilatsahany toly nandritrin'izay andro ratsy izegny akory aby andro jiaby lala tsarabilany tsarabi famitsafa ny anomboantsena ny vaovantsena ihany mokany zany de mahakasika ny raha misy amza madinika akito tsy amin'ny faritra Brickaville raiky fa amin'ny faritra jiabijiaby eran'ny Madagasikara sy maro de maro loatra mokany rô za madinika zegny tsy afaka mianatra misy moko zany ny sasany mianatra megny de tv de fa miala sady misy ndraiky ny T5 de mianatra misy mbola tsy mahazo CP bery sasany de fa manambady raha jiaby zany tsy andeha atao hoe ifampifosana na andeha izakagna olona na itsaragna olona fa irantsika mahita megny raha misy aketo amitsina aketo mahantra loatra ny tokantrano tsiraikaraika ka misy amin'ny ray aman-dren'olona sasany mieritreritra hoe ampanambady zanany ahafany mangaly an'izegny fahantrana zegny ka de lasa mivarotra tsy vitany ny zanany izy na ihany koa mahiraka ny zanany anambady aloha satria mieritreritra hoe ny vadiny no afaka amelogna azy mampalahelo de mampalahelo satria misy ny zamadinika mbola tsy vonana hiditra am'izany tokantrano zany lasa mihitra tsy fidiny satria zegny raha misy tsy araka koa zany fianarana tsy vilona koa izy koa mijanona tokantrano koa de asianjareo manambady ka noho izany matsika zegny mbola afaka manana fahafagna mianatra de araroata zalahy fa de mampalahelo ny raha misy ny tianatra fa tsy afaka mianatra koa zany no tsy fanagnany no tsy fanagnany ray aman-dreniny misy miasaka mitady vola mitariposy areo raha sataon'ny papany ohatra namana salama raha sataon'ny mamany koa magnoranandro izovy andeana salama tsisy raha hoanina karan'izany raha misy raha hoanina niany tadiavina niany mampalahelo mandeha karaha jiaby zany ka noho izany miazantsena mianatra fa misy karazan'olona koa any ambadimbadika akano tsy atao regn'olo maro miezaka mamotika sy manimba ny fampianarana malagasy ka de raha misy an'izany tsy avony antsena jiaby mafantatra an'izany fa de mizaza lahy naritra borangandria yaitoa da saravao sy manayaby aito matombola afaka misampizara an'izao vaovao androany zao ka ny vaovao atolotra anareo androany tika de ny raha efa nisy fezay avao ka da apody avitsika izy toa androany satria da tsy misatry miakatry ny vidim-piainana anisan'ny zala teo ma zany ny bagova la taditsika tamin'ny taogna 2024 zay nagnano vakasy tamin'agny ay tamin'izany mbola ariary fonony raiky tamin'ny bagova amizao ka da efa niakatry 10 misy avao koa ny magnano ariary zato ny bagova raiky midika zay zalahy fa da miakatry ny vidim-piainana la ny bagova avao rô zalahy ny bagova mividina ariary zato da fiakara vidim-piainana aby ny rehetrarehetra zay da miavisy avao koa ny vokatry satria da miarasy ny tany ka rasy ny raha misy mandory tanàna gn'olo mandory tanety gn'olo da tsy mamokatra kosaky ny tany da midina avao koa ny vokatra anisan'izany ny kazaza tena maro amin'ny tantsika toa isika manakary isika vakimasy toa da anisan'ny mahavokatry kaza anisan'ny mahavokatry kafe gn'ampaly ny voasary ny rehetrarehetra io da vokarisika anazy
fa daniagna izy zany tato ato zay satria da niarasiny tany isika avao manimbara ka noho izay rô zalahy iarasany izy ty ao ino raha afaka atao sikany mila mieritreritra isika izay mazo roana androany ty mbola da anjara namako izay manolotra vaovao sonandro koza ny manohy an'izay vaovao sy vitako androany marina zay manao olo daholy sika rehetrarehetra misy olo moa ato misy olo ka karan'izao voavoany an'ity makasika ny fidiran'ny mpianatra herinandro zay efa niditra ny mpianatra fa mampitarainy ny mpampianatra moa zany de mbola maro foana mpianatra mbola tsy manana fitaovana inona moa tonga n'izany de mbola karaha vaovao rehetrarehetra nanaraka takeo foana ilo izy alay niakatra vitan'ny fiainana efa tsy afenina amitsika kozany ke manararotatsy eny mividy vary manambona vary fa aorin'izay mbola tsy fantatra fiakarany ilanatsy ny sady raha hoe anareo tompoteny raha tsy tafavoakanay izy ty fa anjaranay moa zany manolotra ny vaovaoka de azafady azafondro aitsio zay rehefa misy raha tsy mety na misy raha diso akany fa izy ty tsy fanadalana olona fa fitiavana mankasitraka salama aby ireo longo misaotra nareo bevata mankasitraka nareo sahady izay hono hanaraky izay riaky makasiky vaovao izay androany ireo refotiny moa zao ty ekipa ay nandeha nanadihady sy nametsapetsam-panontania sy nijerijery avao koa ty raha misy am'izay tanànaraky izay mahatseriky sy mampanotanteha ty raha misy satria maro ty hajatsy mihanatsy maro ty hajambo mosary avao koa tsy afaky mihanatsy misy avao koa ty mianatsy avao fa mety ove mitsy mianatsy satria jerenao moa zao ty kalitao ty raha ampianarindrozy io mba hazo antoky avao jerenao ohatra ame ity toera ianara ndrehanao mahita azy zao tsy te hino hoe toeram-pianara avao moa lay zao satria raty loatsy mampalahelo mahatseriky mampametsaky fanontaneha hoe raha mana zao lo iaina ny hajary io oro lahy oro longo andao le tsika iaradia ndao le tsika ifagnampy ndao le tsika iezaky indrindrandrindra moa ho an'izay efa tafatafa loaloho mba hagnampy ty longotika fa maro reo haja izay tena mijaly maro ty haja izay tena mosary maro avao koa ty haja tsy mianatsy mialatsiny bevata tsy sanatsia maninjainja ty fomba firiaka reo fa le fitiava la tsika iabiaby io la raha ianaratsika zay ka tsy haika napetsaky tsy nahay raha tsika tsy nahay nanolatsy commentaire aby tsy nahay nihanatsy tsy nahay namaky teny fa le raha tsy hay natao hianara fe mbola tsy mahay ty tenahy fe vony hianatsy aza tsikily aza latsairo fa fitiava bevata fa tsy sanatsy hianiany ampitiava rolongo mankasitrakatsika iabiaby ampitiava bevata Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur radio-télévision.fr.2.4 Limoux Paris France, express rapide.carré. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je ne me rends même pas compte que je suis encore sur le plateau. En fait, ce soir, nous faisons le point sur l'actualité qui vous concerne. En fait, il y a eu un incendie qui a ravagé un magasin tout près de l'hôpital CHU Limoux. Sur place, Jean-Luc Roberto qui va nous transmettre les informations récentes. Elle est où ma lunette? Sorry, it's almost me presenting the news in English. So, good evening and welcome to TGC News. And thank you for joining us. A large fire started this morning in downtown Los Angeles, causing significant damage. The cause is under investigations. Thankfully, no deaths have been reported and evacuations were made. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Et si vous cherchez le cours de langue, je vous recommande le ELS Center. Il propose un apprentissage axé sur la langue parlée. Alors, pour plus d'infos, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur leur page. Zayak shanda si shangatrena ngadzimo ifumba fizakana reo shangatriny vava. Alla klotra ngasho shangatri fandaro metena temol kungi tena teshaka si uluzo mzai. Mangarak dangala vayinsika ulla tanga vangainjano nganga tira pira fizaka vangainjano nganga yaraka msika mzai. Mangarak kush kupatanga shiftia vana reo vangainjano nganga.